Fokotany anosipatrana andrefana midina andalambe roponiny tsy manaiky ny fanendrenendray ny sia fokotany teo aloha. Boriboritany fatelo dimanjato sy arivo hatramin'ny 3 arivo isanandro ireo ray aman-dreny milahatra kopia. Fanovana sy fanavaozana tsy mandray ny andraiky ny ireo olom-pirenena tena mitaka izany hoy Michel. Manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina sy ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Mitombo ireo trangana famonoan-tena sy fahaketrana ara-tsaina mahazo ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Mampanay ny fianak'izany eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tambajotra sosialy. Vokatry ny fahaverezan'ny soatoavina ny fanilikiliana ary ny tsy fisian'ny fanohanana ara-tsaina ny famonoan-tena raha ny fanazavany ny mpandinika fiarahamonina sy ny mpitondra fivavahana. Miena ihany koa ny fifandraisan'ny tanora amin'ny fiangonana sy ny rafitra fanabeazana ka maro no mitady vahaolana aingana amin'ny toerana hafa. Manoloana izany dia antsoavo no atao amin'ny fianakaviana ny fiarahamonina ary ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba ampiverina ny firaisan-kina anampina ny tanora ahita fanantenana sy tanjona eo amin'ny fiainana. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipliam-baovao. Tany amin'ny taona 2024 tany dia olona 3 hatramin'ny 4 isanandro no tratra ny famoizam-po ka manapitra ny ainy izany hoe olona 10 no mamono-tena tao anatin'ny taona iray. Tsy mitsambitombo izany tamin'ny taona 2024 ohatra dia olona 700 no nikasa hamono-tena nandritra ny 9 bolana voalohany. Tranga iray niseho ny farany herinandro teo renim-pianakaviana mitondra voka tsy nahazaka ny fahafatesany vadiny ka nanapitra ny androny. Mialefitsy kelikely ny fahatsapan'ny malagasy ny asiny maha-olombelona raha ny zavatra hita manoloana ny fitombon'ireo tranga famonoan-tena sy herisetra eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Heverin'ny sasany ho vahaolana amin'ny olana sedrainy eo amin'ny fiainana ny famonoan-tena vokatry ny fahakiviana, ny fasahirana ara-toekarena ary ny olana ara-piarahamonina. Ilaina ny fampitana hatrany ny soatoavina fahamendrehana izay hita fa mielefy ao anatin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampiona. Fampitanany heritsaina sy fahalalana sy fahendrena ao anatin'ny saina sy mifoso fanahy zay zay ny hitako tena hoe tsy ampy zany eto anivon'ny fiarahamonina hoe eo le vesatry ny fiainana amin'ny lafiny rehetra io ara-toekarena ve ara-pitiavana ve ara-piarahamonina ve ny enatra sy ny karazany rehetrarehetra eo dia zay zavatra hoe le fananana heritsaina sy tanjatsaina fa lasa ohatry mora hoe ketraka ara-tsaina zany tsika zay zany ny tena zava-doza be zay ka tokony jerena mihitsy ka rehefa tsy mahazaka ny olona dia mila hoe mifampizara zay le fifampizarana olana zay koa zany lasa ohatrany tsy mitsy fa samy konokonona rereo. Manenjika sy manakian'ireo tanora amin'ny alalan'ny fitsarany ivelan'ny fiarahamonina ka izay no mahatonga ny olona na tanora ilay lasa mamono-tena no nitsindry miatra aminy. Anisan'ny antony mampikorotana ny fiarahamonina ihany koa ny fianaka ny zava-mahadomelona sy ny votoaty sasany hita amin'ny sary mihetsika sy ny tambazotra sosialy. Maro amin'ireo tanora no voatoana ny fampiasana tsy voafehy ny tambazotra sosialy ka mamotika ny sain'ny maro sy mampitombo ny fahakiviana sy ny fahaketrahana. Fa le fiarahamonina koa indray no manentsy dia koa ny entiko hoe afa-baraka menatra dia le fiarahamonina zany lasa hoe atahorana dia aleoko zany miala fafana zay dia lasa ny olona tsy misy hoe tanjona tsony eo amin'ny fiainana. Ny olona tsy misy tanjona tsony eo amin'ny fiainana mba misy tanjona tsara zany matetika no manao an'izany zavatra zany inona tsony zany ny amiko fa dia faranako eto ny amiko zay koa nefa soatoavina koa zany no antsika malagasy tsika malala tsara hoe Andriamanitra mipandahatra ny zanahary mipandahatra ka ny fahaverezana zany fahendreny zany koa hoe za ihany no aoka andahatra ny fiainako ny olombelona mandahatra mifamono fanao an'izao sy ny karazany dia izay zavatra izay zava-doza koa zany fahaverezana soatoava ho antsika malagasy koa ny aina fanahy. Ny tena ny fiarahamonina voalohany ka ilaina ny fananana tanjona eo amin'ny fiainana mba tsy hahatonga ny olona hitodika any amin'ny famonoan-tena
manaraka ny tena dia ny tokantrano aka tokony isy fifampiresahana sy fifanajana eo amin'ny mpianakavy mba hampirona ny firaisan-kina sy ny fifankatiavan'ny fianakaviana tsy tarika ny tanora anao tao foana. Mila jerena akaiky ny olany tanora amin'ny alalan'ny famoronana azy, ny fampiofanana arak'asa, ny fanohanana ara-tsaina ary ny fanabeazana ara-pitondran-tena raha te hamaha io olana ara-tsosialy mirongatra amin'izao fotoana io isika raha ny fanazavana ihany. Olona tsy manana zay le hoe fiombonana ara-batan'izay unité de la personne zay a mananao foana zany hoe miparitaka zany olo zany ka lasa hoe na indray izy ho eto ny saina fotsiny na ho eto ny fony fotsiny na ho eto ny vatany fotsiny fa rehefa miaraka foana ireo a dia atambatro ny fanahy dia tsy samanao iny zany no tsy samanao foana. Ny fiarahamonina manaraka dia ny eo anivo ny tokantrano ny tokantrano zany a ny fianakaviana eo koa zany misy le hoe fiarahana, misy ny fandrona sy ny ohatra atao, misy ny teny atao sy ny ohatra omena dia izay zavatra ao no alalana ny tsara sy ny tsara tokony atao sy ny mety tokony hoe arahana ary ny ratsy tokony atao. Ao no inarana ny hoe hitantsotro fa ao koa zany alana hoe ny aina ao dia efa omena ny asy ny aina sy ny famendrehany aina zany a ka irahana mamelona irahana mikolokolo rehefa tojin'olona dia ao no mizaka hoe miaraka mizaka ary mizatra miara-mamaha zany olana zany. Sarotra amin'ny tanora ankehitriny ny mandray fa tsy azy ny ainy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho koa sy pastora Rabary manana hery mandimby Alfred indrindra rehefa mialefi ny fanabeazana ara-panahy sy ara-pitondran-tena no mafisiny fa tsy eken'ny fampianaran'ny fiangonana sy ny lalàn'ny olombelona ny famonotena rehefa manjaka ny fitiavan-tena, ny fahakiviana ary ny tsy fisian'ny fanohanana ara-tsaina dia mitarika amin'ny famonotena zany. Manana andraikitra lehibe ny fiarahamonina amin'ny fampianahana ireo tranga ireo indrindra amin'ny alalan'ny fifanohanana sy ny tsy fanilikiliana ireo olona marefo ara-tsaina sy ara-piainana. Vokatr'ilay fiarahamonina izay tsy mirindra, fiarahamonina mibiloka, fiarahamonina tsy ahitan'ny olona ny hoe makay zaho, dia aviay zaho, dia hoay zaho. Zany hoe sahirana ny tanora indrindra. Sarotra amin'ny tanora ny manao hoe ankafizina ny fiainana amin'izay maha izy azy. Dia zavatra masaka ao an-tsainy dia ny hoe ty tenako ty ay. Ary ny fiangonana ny tokony manao ny asa mahatanjaka amin'izao fotoana mba hatsapan'ny olona rehetra fa tsy anao io tenanao io, an'Andriamanitra io, ny fironon'Andriamanitra io ary ny fanabeazanao ny fiangonana no mametraka an'izany hoe ny olona tsirairay dia mitandrina ny tenany araka ny didin'ny fiangonana hoe aza mamono olona. Fa rehefa lasa lavitra loatra le fitiavana, ilay ego ao anatin'ny olona dia eritreretiny hoe azony atao no mamono an'io tenany io. Ankoatra izay hita ho ny aina ny fandehanan'ny tanora any am-piangonana amin'izao fotoana ary lasa maro ny mitodika amin'ireo fikambanam-pivavahana sy vondrona manolotra vahaolana aingana sy manaraka ny filan'izy ireo. Ilaina araka izany ny fanavaozana ny fomba fampitana ny afatry ny eglizy mba hanakekezana bebe kokoa ny tanora sy mamaly ny olana sedran'izy ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsorina fa ny fiangonana manana ny fitezany azy, fitezan'ny zanany. Ny zava-misy ankehitriny a ny fiangonana amin'ny maha fiangonana resantsika azy dia mihazona hatrany io fanabeazana io. Fa tsaroviko io nefa fa eo anilany a misy izay tsy fiangonana. Io le atao hoe association cultuelle, tsy fiangonana ireo. Zany hoe tsy manana ny sata amin'ny maha fiangonana azy. Miroboka maro any ny tanora satria mieritreritra izy hoe vahaolana haingana ny any amin'ireny association cultuelle ireny. Ahitany zavatra ho raisiny anio androany ny manahirana azy, ny fahasahiranany. Fa saingy izao ny fiangonana dia mitaiza ary mampirisika ny fiangonana rehetra, ny mpitondra fivavahana rehetra ao anatin'ny fiangonana mba hanao ezaka indray maka indray hanatona ireny tanora ireny. Herinandro maromaro zao nanao sisilany ny famonotena ataon'ireo tanora ary hita miparitaka eny anivon'ny tambazotra sosialy zany famonona ny tena, fihinanana fanafody famonona bibikely, famonotena andrano, fampiasana fitaovam-piadiana, fihinanana fanafody diso tafahoatra. Ireo matetika ny fomba famonotena be mpampiasa eto amintsika raha ny fanadiadiana. Ny rehetra no mila mamerina ny firaisan-kina sy ny fifanampiana amin'ny samy malagasy. Miantso ny tanora ihany koa ametraka tanjona eo amin'ny fiainana satria rehefa mipetraka ny tanjona sy ny fahalalana ny asa sy ny fiainana dia tsy ho resin'ny eritreritra montena ny olona iray ho ihany ny fanehoan-kevitra.
Fa miantso ny olom-pirenena rehetra ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mba ampiasa mpamendrehana sy ampitandremana ny tambajotra serasera sy ireo fitaovam-pifandraisana ampiasain'ny daholobe. Miay ny ministeran'ny miayay ny ministeran'ny kolotsaina manoloana ny fitombon'ireo oronan-tsary mamofady sy ireo votoaty feno teny sy fihetsika tsy mendrika aparitaka amin'ny tambajotra sosialy. Nambara fa manohitohina ny soatoavina malagasy sy ny fanabeazana ny ankizy ary ny tanora izany ka mifanohitra amin'ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Mety sy fiantraikany ratsy amin'ny fivoaran-tsaina sy ny fifandraisana ara-tsosialy ny tanora malagasy ny fanaparitahana ireny horonan-tsary ireny, indrindra fa rehefa atao imasom-bahoaka na amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Mampitandrina ireo olona minimandika ny lalàna ny fanjakana ary milaza fa isy ny sasy sy ny fepetra entitra ho raisina manoloana ireo tranga miopefy hoy ny fanambarana. Efa nanoso ny fanarana iraisam-pirenena maro sy miaro ny zon'ny ankizy Madagasikara raha ny fanambarana atrany. Voaresaka ao anatin'izany ny lalàna 2024 tsipika 20 nasipantsina tamin'ny lalàna 2024 tsipika 20 mifehy serasera amin'ny Aino Manjery, indrindra ny andininy fahaenina sy ny fahaenina amby 90. Mafisy ny ministera ihany koa fa ny fakana sary sy ny fanaparitahana sary mihetsika eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara dia tsy maintsy azahoana lalana avy amin'ny ministera amin'ny alalan'ny ivitoeran'ny sary mihetsika sy sary miaina malagasy. Manaiky ny fahalalana maneho hevitra sy ny asa famoronana ny ministera, saingy tokony anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny tanora ary ny soatoavina malagasy izany. Afaka manatona ny tompon'andraikitra mahefa ireo olona mahatsapa ho niaran'ny fanalambaraka, fanitsakitsahana ny fiainana manokana na fanotohinana ny zony noho ny fanaparitahana votoaty amin'ny tambajotra sosialy raha ny fanambarana atrany. Fa nitrotra ireo mponina tety Anosipatrana andrefana nidina andalambe tsy nanaiky ny mbola nanindrena indray ny sefokotany teo aloha izay ambaran'izy ireo ho tsy nitondra vokatra sy tombontsoa ho an'ny mponina ety antoerana. Nilazan'ny anakatona boropokotany ireo mponina rampitso ka miandry izay fanendrena vaovao ataon'ny tompon'andraikitra. Nandamina ny raharaha ary ny fampiresaka tamin'ny mponina ny mpitandro ny filaminany. Fanadiadiana makasika izay tatery ny Andro Miaratina sary sy ndratsariny Niaro Tanjona. Nidina an-dalambe naneo ny tsy fahafaliany sy ny tsy fankasitrahany manoloana ny mbola nanendrenendreny sy sefokotany teo aloha ny mponina teny Anosipatrana andrefana. Noban'izy ireo tamin'ny famodorana kodiarana ny lalana. Nampiakapeo ny mponina manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana ny sefokotany kanefa mbola naverina no tendrena indray. Mifanohitra amin'ny fanovana sy fanavozana nantenaina ny zavanisy ka tsy ekena ho izy ireo. Efa hoe sonana roa amby 70 dia nenay izany efa ela izay nametsaka fitaranana tany député Osindolo satria tsy tia le vahoaka eto dia nilatsaka le taratasy tonga tamin'ny zoma dia mbola izy ihany antony izany izy efa 13 taona izay tonga teo tsisy dia fiovana ao amin'ny fokotany didijatona ny ainanay. Raha ohatra hoe izy olona manao hevitra ohatra izao any amin'ny polisy ny jato efa anjo fahafahana izao andaotsika no hevitra eny an-dalambe mba hisy henoko izay amin'izay fotoana izay dia izay mba mila fiovana tsisy zava-bita manao didijatony. Raha ohatra hoe misy olona manao hevitra eto izao dia migaja tonga dia polisy vao eo izay ny mila resaka tamin'ny solotena pompon'olona vao niditra izy dia ozy hoe ahoana ny fampivadika efa nanjanareo polisy dia hoe efa anjo fahalalana izao izay aloha izay aneho hevitra izay zany mahatonga anay vahoaka ireo hitsotra ohatra izao satria izay leo anazy efa tokony miala izy izay mahatonga anay mila olona mahay mifampiresaka malala tsara ny olana eny fotony ny mponina ho ny fanazavana. Tsy azo ekena ihany koa ny kiantrano antrano amin'ny fitantanana ka azon'olombitsy tombotsoa tsy raha-pianakaviana ny fitantanana fokotany fa raharahan'ny fiarahamonina. Vahoaka zany mba mila le hoe hitanao le mba mahay miaraka mba mahay fampiresaka mba mila ny etaetam-pon'ny vahoaka na fanaovana taratasy na ina mba mila relation amin'ny olona hoe mba fantatra hoe ino président na fanaovana résidence na ino ny fokotany zany mba mila hoe amvalo ny vomborao le olona fokotany zany mba ilaina hoe le olona mba miray relation amin'ny vahoaka
mba mila an'le mba midina tanàna mba mijery tanàna madio ny tanàna maloto a raha manao taratasy ianao anatin'ny fokontany tsy mba misy relation anakavina le izy zay nefa mila résidence tena tsy mihitsy zay nefa zay mbola miana tsy mila résidence fokontany nefa zay nefa zay tsy mihitsy anapanakavina mba mila tapaka nandritra ny ora vitsy ny fifamoivoizana tetỳ anosopatrana andrefany io arivo io na nylola ny sakan-dalana nataon'ireo mponina nanao fitakina tsy maintsy niditra antsehatra ny mpitandro ny filaminana ny fampiresaka tamin'ny mponina sady nandrindra ny fifamoivoizana nanamafy ireo mponina fa tsy hijanona nyetsika mitaky ny tokony anakatonana any bro-pokotany izy ireo manomboka rahampitso ka tsy hosokafany izany raha tsy misy olona vaovao hitantana azy ankoatra ny tetỳ anosopatrana nidina an-dalambe napakany lalam-pirenena voalohany ihany koa ny mponina teny anozy ato tsy nanana voalohany tsy manaiky ny fanoloana sy fokotany tao an-toerana andrasana ny toiny zay vahoaka raha zany a mangataka zay aloha hidina le fokotany rehefa président vavony a zay hosokafany manomboka rapito zany a mahatkatona elo le fokotany a manga tonga le président vavao zay tontolon'ny politika kosa indray raha mbola tsy manapa-kevitra ny andray andraikitra ny vahoaka malagasy fa anome tsy ny lava ny fitondram-panjakana dia ho sarotra ny ahitana ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena tsy karatra mantsy hoy ny faneho-kevitra fa adinon'ny malagasy fa niaro azy ireo no nijoroany ny tafika ka nahatonga ny mpitondra teo aloha niala tamin'ny toerany midika izany fa mila tolo-kevitra sy fanampiana avy amin'ny vahoaka ny taky ny fanovana ny mpitondra mba ahafahany manatanteraka izany kinasa eto amin'ny firenena fa tsy iandry na anome tsiny fotsiny hoy hatrany ny faneho-kevitra rindratsariny Mathieu Princy. Tsy miaramila mitazona ny fahefana amin'izao fotoana no nitabataba teny Andalambe noho izany andraikitry ny vahoaka malagasy ny taky ny fanovana ka nisy ny fitondrana fanavaozana no maray andraikitra ka ahatongavana amin'ny fanavaozana izay notakiny. Ny zava-misy mantsy dia lasa miandry ny fitondrana hitondra fanavaozana ny malagasy izay nidina Andalambe fa tsy mitondra ny paikady anampina ny fitondrana ho amin'izany raha ny faneho-kevitra. Lasa tsika indray no miteny hoe ary to tsy hovainareo akory le izy nefa sika nidina teny Andalambe hoe andeha hanova an'ity zavatra ity ohatra miravoravo tanana daholo zany le olona rehetrarehetra milaza fa hanova narodana le teo fa mila hovaina dia io ary zany zao le miaramila zao eo izy zao amin'ny fitondrana io miandry an'le hoe aiza amizay ary le orakoraka sy le tabataba le milaza fa hanovinareo aiza ny système d'organisation anaovanareo an'le izy fa zao ndraiky lasa manondro tanana ohatran'izao tsika tsy hovainareo akory le fianefa reo ne tsy miteny hoe eto zay anova fa niantso tsika hoe arovo zay fa zay mila manova ka amovy atsika am'izao mijoro daholo isatsehatra hitondra n'izany fanovana zany na hatramin'izao ry manonona daty ny concertation dia miembotra foana satria nahoana itsika vahoaka mihitsy le conscience politique zany le fandraisana andraikitra tsy tonga saina ndo tsika hitsofoko tsika mihitsy nitondra ny fanovana io e fa lasa mifampiandry tarazo mipetraka manoloana ny krizy efa nisesy teto ny tsy fandraisana andraikitra fa zary manome tsiny ny mpitondra fotsiny ihany hoy hatrany ny faneho-kevitra fifanarana politika no ny hafarany krizy nisy teto amintsika hatramin'izay raha ny zavatra hita miandry ny vahoaka malagasy ny kekiaka fanovana teny an-kanja ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana tsika zany efa zatra an'izay le hoe ho avy ny mpanao politika dia iraviny io dia azonao le izy fa ity hafa kely satria zao nandeha ny tolona nataotsika teny amin'ny teny an-kanja hoe mila fanovana zay a tsy mpanao politika am'izay ary neo satria inona ny lokon'ireo sady tsy manga ny tsy meny reo mitarika atsika ireo a fa miaramily ireo eritrereto tsara zany hoe ity le seza ny androm-panjakana ny amin'ny 5e république dia ry zareo zany aloha miambina satria tsy maintsy misy olona foana eo na hoela na hoaingana tsy maintsy hiditra anytsika fa ny toetsaitsika zany a lasa azon'le tarazo tany aloha tany hoe hiandry an'ireo mpanao politika ireo indray anao convention dia fa ry zareo tena miteny mihitsy hoe miainga avy aminareo le fanovana fa nareo tabataba teny amin'ny lalana teny hoe fanovana dia tsy zatra mandray andraikitra zany tsika jereo tsara ny zavatra mahazo ny tanora ny génération Z reo misy manolotra very zareo ty ary le projet de changement ty fa lasa ohatran'le tolona foana le izy
za mino fa nandeha ny fitofokaona andoam-pirenena mety ho vitsy ry zareo ny hiditra ao azonao mety tsy hivondrona akory zareo hoe ndao ary fa ho ataontsika ary tia ny proposition avy aty amintsika fa atsika zany lasa miandry an'le mpanao politika foana dia zay ny fahazahoako hoe lasa hafahafa be le satria tsika indray lasa miteny hoe aiza kory zay fanovana hoentinareo fangaro eo ny tabataba teny amin'ny arabe teny reo miaramily reo avy zay hitondra fanovana fa itsika ny antso hoe tongavinareo arovo zahay dia tonga ry zareo niaro fa itsika no milaza fa hoe hitondra fanovana dia aiza am'izay ary le responsabilité atsika am'izao aiza ho aiza njatra ny tenentsika teny mpitarika ihany ny mpitondra fa ny vahoaka malagasy no tompondraharaha ny fandraisana anjara ny rehetra ao anatin'ny fikonam-pirenena izay andraisany rehetra anjara no fototry ny fanehoan'ny vahoaka fa mitaky fanovana marina mila mijoro ny rehetra raha tena mila fanovana fa tsy andraikitry ny governemanta na ny filoham-panjakana irery ny fitondrana fanovana satria ny vahoaka no nikekiaka fanovana ho iatrano ny faneho-kevitra. Mbola makasika izay raharam-pirenena izay atrany dia 7 volana izao no nijoroan'ny fitondrana fanavaozana tita sy tsapa ny tena fanovana marina eto amin'ny firenena hoy ny fikambanana Zaramira ambany tanàna androany. Nilaza sy nanamafy ity fikambanana ity fatakina ny ametrahana ny tena fanavaozana. Tokony afantoka amin'ny sosialim-bahoaka ny asan'ny mpitondra fanjakana amin'izao satria firenena mandroso dia vahoaka ao amin'ny milamina hoy ny faneho-kevitra rindra-tsara ny Mathieu Prince atrany. Efa mihoatra ny 100 andro no nandraisan'ny mpitondra ny fahefana. Mbola olana ny jiro, mbola olana koa ny rano. Ireo anefa no niandohan'ny fitakiana fanovana teto amin'ny firenena. Midika mazava ny zava-misy fa tsy mandeha araka ny fitakiana teny an-kianja ny fisotry ny fanavaozana, ny rotsahana teny Andalambe sy nanaovan'ireo olom-pirenena sorona ny ainy. Iandro rahoviana vao isy vokatra azo tsapaitanana satria raha ny 100 andro lasa dia tokony efa nisy ny vokatra ny paka tany ambilany bahoaka hoy ny fikambanana Zaramira. Dia raha antsika mahita ngamany mbola fijalian'ny vahoaka isaky ny quartier tatoato amin'ny rano amin'ny jiro. Fa iny zao tamin'ny herinandro zao Manjakaray Anjanahary tapaka ny rano herinandro teny Manjakaray nefany eny misy mpikambana miaraka aminay dia nitaraina ny olona nandahatra bidon ny olona satria mbola miverina ohatran'ny teo aloha ihany ao anatin'ny herinandro tsy misy rano ao anatin'ny herinandro tsy misy jiro dia zay le hoe mbola tsy misitraka ary eto ary zay dia matahotra mihitsy satria misy an'le hoe zaraina amandeha toro nefa ny tokony hoe mba hoe ny divana teny mba hoe mandeha ny rano 24 heures sur 24 heures ny jiro ohatran'izay ihany koa ekena tompoko fa misy ny hoe fidinana ny vidim-piainana hoe 900 ny kapoaka amin'ny vary amin'izao tsika amin'ny teny zao fa ny sarotra indray amin'izao dia mihasarotra be indray mahita vola zany hoe tsy misy indray zany ny antom-pivelomana ny antonasa ho an'ny isa-tokantrano fa dia sarotra vao mahita vola ahafahana manjifa an'le vary zay ekena aloha fa dia nisy ny fidinana. Etsakila ny momba ny fikonam-pirenena sivana mitazana fa tsy misy fanehoana fa andraikitry ny malagasy rehetra no mitondra ny heviny ametrahana ny fanovana tena izy eto amin'ny firenena. Manana tanora ny fikambanana saingy tsy mba isan'ny nahazo antso tamin'ny fikonan-doha ho an'ny tanora izay natao hoy ny fanamariana. Eo ihany koa ny resaka hoe concertation. Ny concertation tompoko dia tsy mba voantso zay fikambanana ety amin'ny faritra iva zay solon'ny Zaramira tena tamin'iny nanetsika nataon'ny tanora teny amin'ny hoe concertation ny tanora teny amin'ny CCI mba sao dia mba tokony hojerena satria raha araka ny vaovao fantatra dia amin'ny herinandro ny FFKM mampiantso ny hery eto amin'ny Madagasikara dia mba miantso zany ny Zaramira hoe mba atsoina daholy ny hery rehetra ahafahana mametraka an'le fanovana tena izy zay ny matimatesana namonona nafatesana olona teto amin'ny firenena ity satria dia mivoana maharaka ny tokony izy ny zavatra misy tsy zao ny fanarahana teny an-kianja to zay ireo manana tanora be da be nefa ny tsy voantso ary nisy ara teny amin'ny CCI nisy olona ny teny hoe ny anay hoe ray solo tena tao dia mba eritreto zany nefa ny atoko lehibe matanjaka eto Madagasikara ndeny ny anay ray solo tena tao zay fikambanana Zaramira fikambanana tsotra tia manana tanora manana manampaizana tsy mba misy hoe mba voantso eny amin'ny concertation nationale ary eo ny etsony any FFKM mba alao ny hery rehetra sy mba manana ny hevitra entina ahafahana mambandrosony Madagasikara. Raha ny fanazavana dia mahatratra 50% ny fikambanana tanora mpanao fanatanjahantena mivondrona ao anatin'ny fikambanana Zaramira ambany tanàna
izay mielipatrana amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny Africa Forward 420 na ny fionambe afrikanina 420 izay nandrasan'ireo filoam-panjakana sy lehibe ny gouvernemanta eto Afrika miisa 230 anjara atao amin'ny Kenyatta International Convention Center na ny KICC Nairobi Kenya. Nandray anjara tamin'izany fionana izany ny délégationna malagasy ahitana ministra fito izay notary ny filohan'ny fanavozana ny Republika, ny filohan'ny Republika Keniana William Ruto tompotrano no nitarika ny lanonana notrono ny filohan'ny Republika Frantsay Emmanuel Macron. Fiaraha-miasa eo amin'ny Afrika sy Frantsa mifototra amin'ny zava-baovao sy ny fitombona votoatin'ny votoan-kevitry ity fionana antampony ity. Ny fandimina ndray fitenenana sy naneho hevitra momba izany ny filoha Keniana, ny filoha Frantsay, ny filohan'ny vondrona afrikanina sy ny sekretary général ny firenena mikambana ary ny filohan'ny vomiera ny vondrona afrikanina. Taorin'ny fivoriana niona tamin'ireo filoham-pirenena afrikanina sy ireo lehibe ny vondrona iraisam-pirenena ny filohan'ny fanavozana ny Republika ny Madagasikara. Ankoatra izay nambarana nandritra ny fionambe Africa Forward fa fampiasam-bola mitetina 230 miliara euro no atokana ho an'ny Afrika hoy ny filoha Frantsay niaraka tamin'ny filoha Keniana. Vola izay ahitana fampiasam-bola 410 miliara euro avy amin'ny volam-panjakana sy avy amin'ny sehatra tsy miankina Frantsay ary 7 miliara euro avy amin'ireo mpisehatra afrikanina. Isy ihany koa ny vina amronana asa mihoatra ny 5 alina sy 2 hetsy aty Afrika sy any Frantsa. Ifantoka betsaka amin'ny sehatra laharam-pamiaina toy ny angovo azo avozina 4.3 miliara euro, ny teknolojia numerika sy ny intelligence artificielle 3.7 miliara euro, ny toekarena manga 3.3 miliara euro, fambolena 1 miliara euro ary ny fahasalamana 2.700 tapitrisa euro ity famasitsim-bola ity. Vaovao avy any amin'ny distrika ny Marolambo kosa indray tonga ao Marolambo ny milina vaovao mpiary herinaratra manana tanjaka 50 kilowatt anamafy ny famokarana herinaratra any antoerana. Atanjona ny anamaivanana ny olan'ny famatsiana herinaratra sy anatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena ho an'ny mpanjifa ary ahafahana mampiakatra ny tanjaka ny herinaratra mandritra ny ora mahabe ny filana dia ny arivo haraha ny fanazavana. Nilaza ny solombavambahoaka voafity tao amin'ity distrika ny Marolambo ity fa tokony hojerena koa ny lafy ny fitaterana solika ampandehanana io milina io. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Ny 20 Novambra 2024 rehefa niaritra fahatapanjiro amam-bolana maro ny vahoaka tao amin'ny distrika ny Marolambo dia niroso tamin'ny fandorana ny tompo famokarana herinaratra tao antoerana ny ponina. Toy izao ny fahampotena tamin'izany fotoana. Raha ny fanazavana matetika na mandeha ny grupy fa tsy misy solika, na misy solika fa tsy mandeha indray ny grupy noho ny olana teknika raha ny nambaran'ireo ponina ka niteraka fahatezerana sy fitokonana izany. Ny 20 Novambra 2024 dia nisy avetrany ny fandefasana groupe électrogène manana tanjaka 10 kilowatt mba ahafahana mama amin'ny ampandry ny famaizinana tao Marolambo. Ankehitriny nahazo milina vaovao mpiary herinaratra i Marolambo anampina ny efa misy ao antoerana. Eo ny groupe électrogène fa mbola olana ihany koa ny fitomana ny solika ampandehanana izany raha ny nambara ny solombavambahoaka. Taorinan'izay dia nikatsondray groupe io fa maty dia nangataka tamin'ny fanjakana ndray koa ny tenako dia nahazo groupe anankiray tamin'iny fiandohany taona iny. Tsy maraka ny Marolambo anefa io groupe io fa tsy mahansy misy de lestage tournante isan'andro zaraina roa. Dia vokatr'izay fifampiresahana tao anatin'ilay filana hoe atao ahoana ny jiro fa mijaly izay aty tratra ny delestage tournante dia nanolotra groupe anankiroa ho an'ny distrika ny Marolambo izao fitondrana fanavaozana izao. Io groupe anankiroa io dia ny ray no efa ho tonga ny Marolambo, efa tonga ao Marolambo mihitsy moa amin'izao. Ny ray kosa mbola tia mifohy be. Raha tonga ny daholo ireo groupe ireo dia voavahy ny olana amin'ny herinaratra fa kosa mitaky fandaniana solika misimisy kokoa noho ny andavanandro. Handeha ny jironay fa miankina amin'ny gasoil. Ny lalana Marolambo anefa ny hitanareo ihany fahasarotana dia lasa miakatra be ny koan'ny fanodinana ny jirony Marolambo noho ilay fitaterana gasoil 2 ariary ny 1 kilao. Izay anton'izay dia mety hipetrapotsiny koa ny groupe amin'ny fotoana tsy mampisy solika.
tsotra ny vahaolana maharitra ho an'ny mponina ao amin'ity distrika ity raha ny momba io herinaratra io dia ny angovo azo avozina avy amin'ny herin'ny masoandro tsy ampy amatsiana ny distrika manontolo manko ny tanjaky ny tetika asa-panjakana ho amin'izany raha ny fanazavana fa ny tena mahavaovà ny olona ny marolampo dia ny fananganana ny parka solaire io efa hitako arisorako fa manana le 300 kilowatt izahay fa 5 zao afaka 3 andro aorinany fametana 300 io sika dia isy demande vaovao ndray tokony mba narahanareo ihany ilay sosokevitra hoe 1 mégawatt à 2 mégawatt au moins satria ny fisina jiro dia misintona olona vaovao anjifa fa izy tsisy jiro ihany tsy anjifan'olona azy io ka miany manitatra tanàna ilay fahazahoana herinaratra vaovao dia tsara raha tonga dia le misy ambiny fa tsy mionona amin'le étude iny tsy ampy eo iny ihany antenaina hoy ity solombavam-bahoaka ity fa tsy ho ela dia ho tonga any ihany koa ny milina faharoa izay natolotry ny fanjakana fanavozana amin'izay mba isy milina ampifanoloana raha sendra misy ny fahasimbana lafim-baovao afatanteraka mahakasika ny Madagascar Airlines dia voatendry hotalier général ny Madagascar Airlines irado rabarlalana raha ny noty navoaka ny filankevim-pitatana nyity kompania mpitaterana anabakabaka ity ary nivoaka antambajotra serasera norasina izao fanapahan-kevitra izao ho fanarenana ny sehatry ny fitaterana anabakabaka tsy ahivina eo amin'ny sehatry ny sidina tsy vahiny eo amin'ny sehatry ny sidina irabarlalarado ankoatra ny nampanamory azy isan'ireo efa nitarika fitokonana teo anivon'ny Madagascar Airlines ny tenany teo ohatra ny fitariany ny fitokonana tamin'ny taona 2014 niaraka tamin'ny mpiasany Air Madagascar ka nanalana azy tsy ho piasa mbola tamin'ny taona 2014 ihany koa no nanaovan'ny fitakina ny fialana hotalier général ny Madagascar Airlines Thierry Debulle no ny filazany ny tsy fombiazana satria nanjavozavo ny fitantanana izany fa samy manana ny fepotona hanangonany kopilava ireo sekoly eto Antananarivo tsy ny sekoly rehetra aloatra eto no mitaky izany fa ny ampany any na izany aza anarivon'ireo ray aman-dreny no mitandahatra maka ny kopianjanany eny anivon'ireo boriboritany tafiakatra avy ny fangatahana kopi voarain'ireo mpiasa eo anivony boriboritany fahatelo kanteraka fahasimbany fitaovana izany saingy tsakana amin'ny famoahana kopi ny zava-misy raha ny fanazavana sy karazafy sy mbola avatsara tafakatra 500 hatramin'ny 3 isan'andro ny fangatahana kopi voaray eto anivon'ny boriboritany fahatelo raha 200 hatramin'ny 700 zany teo aloha vokany simba ny serveur fanamboarana ny kopi ka lasa tao an-tanana avokoa ny fanoratana ny kopi raha ny fanazavana mampatonga an'le somary fahatarana kely koa zany dia satria ny anay zao ny serveur anay amin'izao tsy mandeha simba le izy dia tsy afaka mamoaka amin'iny intsony zany zay fa tsy maintsy hoe adika daholo zany ny kopi rehetra na teo aloha zany raha ohatra hoe ny 2016 ka hatramin'ny 2026 rehefa mangataka ny olona dia afaka hoe verifiana fotsiny boky dia avoaka le izy amin'izao zany tsy maintsy hoe adika tanteraka mihitsy dia izay koa zany anisan'ny mahatonga an'ilay hoe fahatarana ao anatin'ilay famoahana ilay kopi sekretera fito no manao ny asa ary herinandro aoriana vao azo ny kopi raha toka iray andro zany dia mivoaka teo aloha no mafisy ny mpiasa eo anivon'ny boriboritany fahatelo fa tsy misy fandraisana vola koatra ny sara ny fanamboarana kopi eo anivony ity birao mpanjakana ity dia misy efa tompona andraikitra mandray ny demonde mizara ny demonde dia mifenon'le mpangataka an'le kopi zany dia avy eo izy vérifiena misy manao vérification satria sasany ndraiky ao amin'ny rofotra tokony sanatsy tsy atao amin'le arsive intsony dia eo zany dia efa hita hoe tsy manana le olona misy kopi alay anaty dia zay kopi mivoaka eto moa zany dia efa nanana boky daholo fa tsy misy an'izany hoe tsy misy kopi zany dia le kopi avy eo le olona ihany no mandeha makao amin'ny caisse mandoa amin'ny vola ny tsy misy mandray vola aloha zay atseto pikirakira izy fa tonga dia any amin'ny caisse dia verinao amin'ny caisse izy dia alaina zany le demande dia makany amin'ny tompona andraikitra zay mikarakara an'le izy dia avy eo zaraina ho an'le
olona anaky fito zany a mikarakara n'le kopia nampitomboana ny ora fiasana ho an'ny mpiasa eto mba hamalina ny etaetan'ny vahoaka ho kosa ny delegeny boriboritany fahatelo miditra amin'ny 7 ora maraina raha tokony amin'ny 8 ora maraina vao miditra ary mirava amin'ny 8 ora alina ireo mpiasa raha ny fanazavana misy kosa ireo ekipa miasa alina ho ihany ny fanamafisana dia nametraka ny toke paikady la anatiny ny amin'ny toke reto kopia maro be reto a raha tokony tena izy amin'ny 8 no miditra ny mpiasa fa tsy maintsy nandray fepetraka dia lasa miditra amin'ny 7 zany amin'ny 7 dia efa mandray ola zany ny atao anivon'ny boriboritany fahatelo dia nisy ihany koa zany a toka hoe raha ny tena izy amin'ny 9 amin'ny 4 no mirava dia misy ato amin'ny 7 vao mody a ary hoe noho ny fitiavana ny vahoaka dia misy miaro toro mihitsy ny ary ato a mba mitana an'le kopia izay fa tena maro dia maro ny fangatana ato tokera mahakasika na logiciel io zany amin'izao toke somary miramina kely zany zany satria be loatra le fangatana dia mazava ho azy kokoa ny eo amin'ny fampitaovana misy olana dia efa nangataka teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany ary efa fianganany zany amin'ireny fangatana fampitaovana efa tena ilaina izy amin'reto fangatana maro tena maro reto ahafahana manisan'ny mpianatra sy manome ho an'ny tsirairay numéro unique d'identification ho an'ireo zaza mianatra eny amin'ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny ambaratonga rehetra no antony ity fitakiana kopia ity raha ny fanazavana fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy teo tao amin'ny CEG Ambody Farihy Fenomanana Cisco Ambatolampy ny fametrahana laharana tokana famantarana ho an'ny mpianatra na ny numéro unique d'identification scolaire nuit mpianatra mahery ny 4 tapitrisa avy amin'ny sekolim-panjakana sy ireo sekoly tsy miankina miisa 7 sy ray alina ao amin'ny draine miisa 7 sy Cisco 7 isa no kendrena amin'izany tanjona ny azahoan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena manana angon-drakotra marina ahafahana manaraka ny fizotry ny fianaran'ny mpianatra manomboka any amin'ny ambaratonga fototra ka hatramin'ny kilasy famaranana raha ny fanazavana mialohan'ity fanokafana ity dia efa nisy ny dingana andrana atao amin'ny Cisco Antananarivo Atsimondrano ny volana marsa 2024 ka mpianatra 8 Israel avy amin'ny sekoly 277 no voakasika kopia naterahana dia ampy anaovana ny fanisana nomerika hoy ny fampafantarana nataony teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena manankery avokoa ny kopia efa taloha saingy tokony ho azo vakina tsara ny soratra eo aminy taratasy fanamarinam-ponenan'ny mpianatra ara-dalàna navoky ny fokotany kosa no entina raha tsy manana kopia ny ankizy vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny tetikasa prodigie izay toana ny prea ary vatsy ny banky iraisam-pirenena vola no nahafahana nanatontosa ity dingana ity fa tsy tokony andriandro mananaretina ny mpanabe manoloana ny olana ara-panabeazana misy eto Madagasikara hoy ny teo anivony génération ny mpanabe ho an'ny fanavoazana na ny ZNMF tsy isy zavatra io va eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana raha tsy ny mpanabe no mandray antanana ny fanatsarana izany hoy ny fanamafisana isan'ny dingana goavana ny fandraisana andraikitra amin'ny fikoanam-pirenena hoy hatrany ny fanazavan'ny antsipriana izay eo amin'ny rindrantsary ny Mathieu Prince andro lehibe ankinan'ny fampandrosoana ny firenena iray ny fanabeazana ao aminy rehefa mahazo fanabeazana tsara ny vahoaka dia mitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manaony izay manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny tsirairay sy ny fiarahamonina manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ihany koa ny fanabeazana satria manampy ny olona ahazo asa sy amorona asa vaovao ny lanjan'ny fanabeazana no antom-pijoroany ny génération ny mpanabe ho an'ny fanavaozana raha ny fanazavana ny olana eto amin'ny firenena dia hoe ambany dia ambany ny lenta ara-panabeazana misy sy tsapa ankehitriny eo zany moa ambaran'ny banque mondiale ny amin'ny hoe ny fari-pahalalana ananany malagasy dia niveau T3 zany mahamenatra ary azo eritreretina hoe iza nahatonga an'izany misy andraikitra avy aminay mpanabe zany simba ny fiarahamonina lo ny fiarahamonina hitantsika zany ny amin'ny hoe ny Facebook zany zao ny manjary lasa sehatra
ifanakalozana fa tsy misy tsony zay takalo a maha olombelona ny olombelona zay tsy afaka ny ravoravo tanana intsony tsika mpanabe fa ndao a raisina ny andraikitra ny fanabeazana no fanalahidany fanovana na ny ataontsika hoe ny teny malaza zao de ny fanavozana ny fanabeazana no fanalahidany fanavozana ary ny fananana fahalalana no antoko ny fampandrosoana de le resantsika zany fampandrosoana tena fampandrosoana maritra ny fampandrosoana maritra de ny fananana fahalalana tsy niresaka rafim-pampianarana ihany fa eo ihany koa ny momba ny olana eo anivon'ny ministera ho iantrany ny fanazavana tsy andro fanjakana fa mitaky andraikitra avy amin'ny mpanabe ny famahana ny olana misy hoy ny faneho-kevitra système éducatif atsika hatramin'izay andray baka fotsiny baka ACD ihany misy zao fa misy baka ACD OS L de S de ao anatin'io mbola misy baka mpanjakana mbola misy baka katolika rehefa atanjaka koa ve zany protestant iteny anao baka protestant zay azo vahana koa ve zany ray aman-dreny ara-drazana sy ny sisasy de anao baka ny fomban-drazana koa ve zany zay jereo ny texte amin'ny resaka fampianarana sy ny diplôme ho anareo misy olana ve zany sa tsisy olana day voafaly hitanareo zany zava-misy fotsiny jereo miditra any an-tsekoly tsika ny sekoly rehetrarehetra ny tena mibanao de ny direction administrative et financier aloavy ny écolage sy ny fanaovana dossier fa firy moa ny sekoly privé manana an'izany direction pédagogique de recherche et de développement zany ny école homologué ihany manana an'izany satria rehefa tsy manao an'izany de stomva zany ny homologation de mikatona ka de nidika an'izany zany maninona ary zany ohatra zao mandraytsika amin'ny proviseur adjoint sy reny zany responsable pédagogique sy fa misy an'izay ve ao de anjara betsaka zany le zavatra mila jerena na ny organigramme ny ministère tokony misaraka tsara ny heriny zany hoe direction de développement et de recherche pédagogique sy ny direction financier ato no manao ny conception rehetrarehetra de ato no miteny hoe zao ny volana tanterahana an'izany fa ny zavatra misy am'izao jereo io zava-misy io ao anatin'ny éducation io ao anatin'ny maina ihany ka mba misy an'izany syndicat efapolo zany danany hoe manontany any amin'ny rehetrarehetra any raha misy an'izany ao misy an'izany zay mahatonga hoe miantso ny mpanabe rehetrarehetra mihitsy na misehatra na inina ndao le sehatra mihitsy no jerentsika so amboaritsika ary ho atsaraina amin'izay dingana tsy maintsy irosona ny fampivondronana ny mpanabe eto Madagasikara rehetra mba azahoana mama ireo olana misy ny fikonandoha isam-paritra sy isaky ny commune koa antenaina fa avitrika amin'izany ny mpanabe mba amahany olana eo amin'ny tontolo ny fanabeazana raha ny fanazavana atrany mbola eo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay atrany nafantoka tamin'ny fitaovana anampina ny sehatry ny fanabeazana ny volana isiady ho an'ny district Anambohidratrimo amin'ity taona ity tantona ny anampina ireo fitaovana sy anatsarana ny sekoly fianarana ao anatin'ny district tiampy ny zaza mianatra ao anatin'ny sekoly raha ny zavamisy eny anivony Fokotany sy ny commune raha ny fanazavana atrany ka antony tsy maintsy anaovana ezaka amin'ny fanampina ny sekoly sy ny filana ho amin'izany Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipriam-baovao olana mbola sedran'seho zay talatamatany tsy fahampin'ny mpampianatra manao antso araka izany ireo ray aman-dreny satria mbola mpampianatra firamano betsaka eto an-toerana miankina amin'ny tsy paipaika ataon'ny ray aman-dreny karaman'ireo mpampianatra ireo ka angatahany ireo ray aman-dreny ampidirana ireo mpampianatra firama eto amin'ny seho zay talatamaty ireo mpiasa mpanjakana akoatra izay mangataka ny anavaozana ny fotodrafitrasa ireo ray aman-dreny satria efa miantitra ny sekoly be ny mpampianatra firama de tsy maintsy aloha nefa ny karaman'ireny de nefa ny amin'ny fanampiana tsisy avy any amin'ny fanjakana
fa tsy maintsy miankina avy amin'ny cotisation ny ray aman-dreny kely dia kely ny cotisation ny ray aman-dreny par rapport amin'izy satria ny mpampianatra farama dia betsaka dia zay zany mba angatana ho an'ny fanjakana hoe mba tokony atao aingaikaingana ny recrutement satria ho an'ny CEG Talatamaty misy efa mpampianatra farama be da be tokony efa recruté nefa dia mbola miandry hatramin'izao tsy fantatra hoe inona miantona dia zay zany mba angatana amin'izao fanjakana zao hoe mba ho jeremina manokana ny CEG Talatamaty satria efa betsaka ny mpampianatra farama eto tokony ho recruté faharoa amin'ny fotodrafitrasa tena hoe efa natao sy azo nampandehanana an'izao CEG zao satria raha tamin'izany tena marefo dia marefo efa hoe azo atao amin'ny tsy mbola ny antonony akory ny ara fa ny kelikely zany efa manomboka mandeha amin'izao. Maro ireo antso voaray ka izay no antony namalina ny CEG Talatamaty ho ny solombavambahoaka voafito ao Ambohidratrimo saika mifantoka amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fitsinjarana ny siady amin'ny titanty raha ny fanazavana amalina ny etaetan'ireo ray aman-dreny fa indrindra na tsarana ny sehatra ny fanabeazana atao anatin'ny distrika. Raha resaka sekoly fotsiny misy fokotany 920 sy 300 eto misy commune 420 eto misy commune sasany manana CEG mihoatra ny anankiray misy lycée maromaro eto zany hoe saika mifantoka ny amin'ny fanabeazana ny akamaroany ny fampiasana ny siady zay tantaniko eto amin'ny district ny Ambohidratrimo misy ny matériaux de construction ampiasaina amin'ny fanorenana na fanotarana trano-tsekoly dia misy ny fitaovana W sahala amin'izao hisy koa ny jiro zay eritreretina hoe anazava ny tokotany-tsekoly jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zany fa akoatra ny sekoly koa dia ny fotodrafitrasa zay mahakasika ny fiainam-bahoaka andavanandro rehetra dia eritreretina fa hampiasana an'ireo fitaovana rehetra eo ampelantanan'ireo sy ahafahana ihany koa mitsinjo ny taona ho avy rehetra. Androany table dimapolo isa mahazaka mpianatra 100 no natolotry ny solombavambahoaka voafity tato anatin'ny distrika Ambohidratrimo ho an'ny CEG Talatamaty. Vavao manodidina ny tontolo iainana kosa indray miarava hitsitakankatsa baobaba everina ho lehibe indrindra eto Madagasikara. Efa mamoaka fofona maimbo ary efa miasimba sy mihintsana izy tato anatin'ny andro maromaro izao raha ny vaovao. Ao anatin'ny fokontany Andombiry commune Antongo distrikany Morombe no misy ny tsitakankatsa izay midika hoe raha mihira amin'ny ilany iray ianao dia tsy re amin'ny ilany ambadika. Manodidina ny 7.7 metatra ny fivelarany 5.7 metatra kosa ny ahavony. Voalaza fa 350 ka hatramin'ny 500 taona eo hitsitakankatsa ary tena ajain'ny mponina any an-toerana no izy toerana masina amin'ny fombandrazana sady malina ireo mpizahatany maro. Marina fa efa nisy koa tsitakokeke izay hilavo tamin'ny volana Janoary 2024 hita tao Andombiry ihany koa ity baobaba ity izay mirefy 7.30 metatra. Tontolo ny fahasalamana zo fototra ny fahazahoana fitsabona sahaza rehefa afaka mahazo fitsabona ara-potoana sy manaraka ny fenitra ny mponina dia mihatsara ny fahasalaman'ny vahoaka ary miena ny fahafatesana vokatry ny aretina. Manampy amin'ny famokarana ihany koa izany ho an'ny mponina satria ny mpitsabo iray izay manatanteraka iraka eto Madagasikara dia afaka misahana fampitomboana ny arikarena ho an'ny malagasy amin'ny fitsabona sahaza izay. Nanamafy ny mpitsabo avy any Alemaina izay tonga manatanteraka iraka eto miaraka amin'ny fikambanana Silamo Amadia fa mbola sarotra ny fahazahoan'ny vahoaka malagasy ny fitsabona sahaza. Ny Antsipriana izay. Mbola olana goavana eto Madagasikara ny fahazahoana fitsabona araka ny tokony ho izy tsikaritra izany tamin'ireo toerana miisa 3 notsidihana sy nanaovana hetsika niarahana tamin'ny fikambanana Silamo Amadia hoy ity mpitsabo avy any Alemaina ity. Arety tratra, arety kibo, tsy fampitsakafo no olana ara-pahasalamana ho an'ny malagasy raha ny fanazavana nahitany izany tany Fianaratsoa sy Tolehara. First of all, it is very common, especially in children, the parasites diseases like worm diseases. But we experience also an interesting effect that in the city area
it was less than more in the village areas. There where the water is not that much clean and not that much available. There many children are suffering, especially from parasites and worm diseases. But we also are seeing many patients with hypertension and with cardiac issues. This means that these patients have blood pressure which is above the normal level. So this is also a common disease, but we also experienced, especially in women, but also in men, sexual transmitted diseases. So this means that there is a lack of information for the people in Madagascar. Many women get pregnant very early, and many of them are also suffering from the diseases. Some of them for a lifetime, when these diseases like infection of the ovarian or tubes of the uterus is not treated very well, then especially the women, they are not able to get pregnant again, for example, and have other issues. Tsy voasamba no nanao hetsika ho fiara-miasa amin'ny mpitsabo tahaka izao ny fikambanana Amadia. Dokotera enina izy ireo no tonga natanteraka izany ankehitriny mba ahazoany vahoaka malagasy fitsaboana mendrika sy sahaza. Androanitsika zao dia tonga amin'ny fahaefatsy ny andro izay nanatanterahana an'izao. Ny voalohany tany Fianaratsoa, dia fahatelo tany Toliara, dia nisy koa tany Milenaka, faritsy ny Ankiloka zany. Ho antsika eto Antananarivo dia telo andro, androany dia rapitso dia ny afaka pitso. Araka ny hitantsika amin'izao zany dia tsisy fanavana fa rehetrarehetra mahazo fitsaboana maimaimpona mba ahafahany rehetrarehetra misitraka. Nosokafana androany tetsy Andavamamba moa ny hetsika fitsaboana ataon'ireo mpitsabo vahiny avy any Allemagne eto Antananarivo, fiara-miasa amin'ny fikambanana Slam miorina eto Madagasikara ity hetsika ity. Fanametraka sazy vaovao an'ireo Israelianina mpanjanatany mahery fihetsika miisa 7 sy ireo mpitarika ny Hamas miisa 12 ny vondrona Europeanina ho an'ny omaly alatsinainy. Voapanga onana ho herisetra sy fanararaotana tamina Palestina tany Cisjordanie ireo Israelianina ireo. Ireo mpitarika ny Hamas kosa dia voalaza fanandray anjara tamin'ny fanafiana ny tranga tany Israely ny 17 Oktobra lasa teo. Ny Antsipriana izay. Nanamafy ny fipetraresy ny malona ny admission Moyen-Orient ny vondrona Europeanina. Nosasiana ireo mpanjanatany Israelianina miisa 7 sy ireo mpitarika ao Hamas miisa 12. Voapanga onana ho herisetra sy fanararaotana tamin'ireo Palestiniana tany Cisjordanie faritra boton'ireo Israelianina. Ny Hamas kosa dia voalaza fanandray anjara tamin'ny fanafiana ny tranga tany Israely ny 7 Oktobra 2024. Ao anatin'ny sazy napetraka ny vondrona Europeanina ny fanakezana ny fananan'ireo voasazy sy ny fandrarana azy ireo tsy hiditra ao amin'ireo firenena ao amin'ny vondrona Europeanina. Nanambara ny tompona andraikitra amin'ny sahana raharaham-bahiny ao amin'ny vondrona Europeanina Kajakalasy fa ny tanjon'izao fanapahan-kevitra izao dia ny fampisarana ny herisetra sy ny fihetsika mahery vaika mitranga ao Cisjordanie. Nilaza ihany koa ny firenena mikambana fa mbola mitohy ny fananganana tompy fanjanahantany Israelianina any amin'ireo tany Palestinianina bodony Israely izay heverina lalàna iraisam-pirenena fa tsy ara-dalàna. Ny fanaonan'ny Prime Ministre Hongrie Peter Magyar no nahazoan'ny vondrona Europeanina nandray ity fanapahan-kevitra ity. Raha izay hevina mantsy, ny gouvernement teo aloha izay notarihan'ny Prime Ministre Viktor Orban dia nanohitra tanteraka ny sazy tahaka izao no ity lehiben'ny gouvernement manana fifandraisana akaiky amin'ny Israely. Etsy andaniny, naneho ny tsy fankasitrahany ity fanapahan-kevitra ity ny gouvernement Israelianina araka ny fanambarana nataon'ny ministra ny raharaham-bahiny Israelianina Gideon Sahar fa tsaradrariny izao fanazazina olom-pirenena izao. Izay amin'iny fandao arahantsika kosa indray ary ireo tranga hafakely maneran-tany. Ahitana fasana sy trano lehibe naorina anaty vato ity toerana iray ao Ampinara ity. Any atsimo andrefana Torkia, ao amin'ny faritra antsoina hoe Lisy no ahitana ity toerana arkeolojika trenany ity. Tanàna fahiny naorin'ny mponina Lisien ary malaza amin'ireo vakoka voatahiry tsara. Toy ny fasana voasikotra anaty vato sy ny teatra ary ny trano lehibe fahiny izay naorina teo amin'ny vatolampy. Anisan'ireo singa manan-danja indrindra ao toerana ny teatra. Natsangana eo amin'ny sisy tendrombohitra izy araka ny fomba nentim-paharazan'ireo mponina teo aloha. Tahaka ny ankamaroan'ny teatra fahiny dia nampiasaina tamin'ny fampisehoana ara-kolontsaina, fivoriana ho an'ny daholobe ary indraindray fombafomba ara-pivavahana ny teatra. Ankehitriny, tsy misy mponina intsony ao Ampinara, saingy mbola voatahiry ao ireo vakoka sy ireo tantara arkeolojika fahiny.
ireo mpizahatany liana sy mandala ny fomba mampanahon'ireo lycien no mitsidika ity tanàna ity. Mirefatra metatra sy 20 centimetatra ary milanja 320 kilao monja i Daniel John Dugo, lehilahy Rosiana 20 taona. Tsy niova mihitsy ny endriny sy ny vatany fa nijanona ho toy ny ankizy manodidina 7 taona amin'izao fa 20 taonany izao. Mpitsabo manam-pahaizana manokana maro no efa nitondra azy nandritra ny taona maro. Saingy tsy nahita aretina voafaritra mazava ireo dokotera ireo. Ny any voalaza dia ny tsy fahampian'ny hormone de croissance no mahatonga ny Daniel mijanona ho toy ny ankizy kely. Nisy ny tindrona natao taminy, saingy tsy nisy vokany ka natsahatra amin'ny fitsaboana. Tsy heveriny Daniel ho eta mavesatra ho azy anefa izao fahasembanana izao, fa lalaoviny amin'ny vazivazy aza. Mianatra momba ny ingénierie de la sécurité Daniel, sady miasa mampandroso sakafo na ny serveur. Maro ireo olona mihevitra fa sandoka ny taratasiny ka gaga na miomena maneso azy. Anka indraindray dia ny tena no mivazivazy amin'ny endriky ny vatany. Tapitra ny fampalalam-bo voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalam-bo izao mametraka ny soafa tsara veloma tompoko.